5 isanjato mahery ny fatratrarana ireo paika dinanasa ho fampandrosoana mandritra ny zato andro atao anatin'ny faritra Tsimondefana. Efatra ireo laharam-pahamehana napetraka, anisan'izany ny fampanjakana ny fandriampahalemana atao anatin'ny faritra. Io ny anisa tafiditra ao anatin'ny RRI ny faritra mako ny dina ny lancement ny dina ifampifehezany atao faritra io. Efa nanao faritra mikasika ny restauration de l'autorité de l'État, efa nanao bonne gouvernance, ny arahana tamin'ny société civile, ny arahana tamin'ny Bianco, tratra ny tanjona zato andro satria io zao nampahany farany mikasika ny préservation de la sécurité publique io zay tafiditra tao amin'ny zato andro nataonay mpamoana amin'ny fomba ofisialy ny dina mamafiolona zay efa homologué ny tribunal, dina homologué eto anivon'ny faritra mamafiolona. Tsy mijanona eo nefa fa mbola hisy ny fidinana ifotony aorian'ny fifidianana ben'ny tanàna. Nozaraina tamin'ireo tompon'andraikitry ny filaminana sy ireo lehibe ny distrika misa 5 atao anatin'ny faritra Tsimondefana ireo atotan-kevitra mirakitra ny lalàna izay ho ampiharina atao anatin'ny faritra hoentina mpanjakana izany fandriampahalemana izany izay nakatoavy ny fitsarana mba raha tonga voalohany Toliara.